Tombotso ambony firenena no jerena ho nambarany solombaboaka ny Madagasikara Brunel Razafitsiandreo Androany fa tsy tombotsony antoko politika. Izany no nanosika ny tenany irotsaka ho kandida filoham-pirenena ny fahasivy ny volana Novambra ho avy izao amin'ny alalan'ny antoko APM. Nambarany moa fa noho ny zava-nisy izay niarahana lala no nahatonga azy tsy ho anisan'ny IRD intsony. Mariana Fandroany dia tonga teny amin'ny ACC ny tenany niaraka tamin'ireo antoko politika miaraka aminy sy fikambanana maro nanatitra ny antota taratasy filatsako-vidiana filoham-pirenena ny fahasivy ny volana Novambra ho avy izao. Araka ny nambarany moa dia efa feno tanteraka ny taratasy izay nitakiany ACC amin'ny maha-kandida azy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe zahay ary tsika moa zany fa tafapetraka soamatsara ny atonta taratasy izay ahafahana mirotsaka amin'ny fividianana ho filoham-pirenena ary dia no amariny ny tompon'andraikitra voalohany eto anivo fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Feno tanteraka ny atonta taratasy ary efa voalo ilay antibola na voalo ilay caution. Miaraka fividianana antsika izao ary mazava ho azy fa ny antoko politika madio no manolotra dia APM zany. Namana foana ary ny politika tsy mandrava fihavanana, ny politika tsy mandrava finamanana. Fa rehefa latsaka katerena ny firenena dia tsy maintsy mijoro tena ty tandrazana anarina azy. Ary ny anay tanjona dia tsotra ahorona ty firenena ty ary tsy maintsy olohany amin'izay ny malagasy eto amin'ny tandrazana. Araka ny nambarany solombaboaka ny Madagasikara Brunel Razafitsiandreo Fatrany dia ny lalam-panorenana ihany no tokony arahana ary tsy tokony hitarina izany. Ilaina ho izy ny fanelanelana nataon'ny FFKM saingy tsy afa-miala amin'ny fividianana isika raha te hanaja ny lalam-panorenana. Izao aloha tsy tokony ho adintsika ny anay mizotra sy ny fironana dia tsotra hoe mitondra Madagasikara any amin'ny fahaleovan-tena. Tena izy avy aiza ny lalana tongavana amin'izay mametraka lalam-panorenana fa tokony miroso amin'ny fividianana. Atrehanay ny fividianana, vonona izay hiatrika fividianana. Fa raha ohatra ka apetraka ny fahendrena malagasy ka vitantsika eo ambony latabatra ny manorina n'ity firenena ity dia miombona ary mirona amin'izany zahay. Ka raha mitsangana ny ray aman-dreny FFKM milaza fa hoe azo ahorona ity firenena ity amina fifampiresahana sy eo ambony latabatra ny razantsika tompo tsy niditra tamin'ny fividianana fa fifampiresahana fandaminana fiarahamonina dia nahatongavana tamin'izany. Zahay tompoko dia vonona hiatrika fividianana. Efa nambarako ombeny tamin'ny fanehoan-kevitra izay nataoko fa tsy tokony hitarina ilay lalàna. Mazava ny voasoratra raha olona feno taona malagasy mangataka zom-pirenena firenena hafa ka azony zany zom-pirenena hafa zany dia miala aminy ny maha-malagasy azy. Tsy misy ady hevitra zany tompoko. Androany no nanatra ny taratasy filatsako-vidiana teny amin'ny ACC ny solombaboaka ny Madagasikara Brunel Razafitsiandreo izay kandida natolotra ny antoko APM sy ireo fikambanana hafa. Teo ihany koa ireo ray aman-dreny ao amin'ny distrikany Kongo izay nanotrona azy teny amin'ny ACC.